Hitra ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto kosa isika hita hoa hira iray ary lohatenin'ny rakikira voalohany Agrady sy Skaiza ihany koa moa izany izay mpihira rap manana ny maha izy azy eto amintsika azo jifaina atsoaty tokoa eny amin'ireo mpivarotra kapila mangirana ity rakikira voalohany ity satria moa dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ity rakikira ity andinindiny. Nivoaka tamin'ny pomba ofisialy io maraina io ny rakikirany hitarika Agrady Skaiza mpihira rap manana ny maha izy azy amin'izao fotoana zao ary novokariny label Gasplad Production. Hita hoa no lohatenin'izany rakikira voalohany ity tarika ity izay nampahafantarina ny mpanao gazety io maraina io tetsy Ambohijatovo. Misa 17 ireo hira ao anatiny. Nilaza i Agrady fa herintaona no nanatanterahana izany rakikira izany ary no ahalalahana kokoa ny gadon-kira ao anatiny hita hoa. Tanjona tokoa ny sokafana amin'ny mpihaino mozika tsy hakanavaka. Ny label Gasplad izay tarihany Danse Monkila dia mampiroborobo ny mozika moderna, isan'ny nahafantarana azy ny fikirakirana ny Click Jam mandihan'ny voalohany sy faharoa sy ny faninanana rima fantsilainy session. Nahafahana nampisongadina ny talentan'ireo mpanakanto eo amin'ny sehatry ny mozika rap ireo hetsika karazany roa ireo izay niditra ihany koa ho mpikambana ao anatin'ny label Gasplad. Tsota, OGH, Askin ary Queen Finach ireo no isan'ireo mpanakanto vaovao nanosiny ao amin'ity label ity. Isan'ny fampisehoana iarahana amin'izy ireo atoato. Anafatra mpanao rap amerikanina Ampy Soulja ihany koa ny Gasplad Production anao fampisehoana eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao.